Androany te hiresaka aminareo mikasika ny fanaovana ny fangiry firiana ho lasa fihetsem-po. Fihetsem-po. Raha velantsika ifehantsika ny fihetsem-pontsika, izy ireny no hitondra antsika dia toy ny manisy tsipika famaranana ny fiainantsika sika sy mba spotika. Tsy azo anteherana ny fihetsem-po, tsy milaza aminao ny marina izy. Miovava foana izy, tsy hainao mihitsy rehefa ho avy izay, mandeha matory iny ianao mahatsapa zavatra iray, mifoha ianao avy eo mahatsapa zavatra hafa mihitsy. Tsy hainao mihitsy izay zavatra nitranga, faly ianao dia mandeha matory, rehefa natory ianao mifoha ianao dia mahatsiaro hafahafa indray. Izao no olana mandra-pahaitsika tsara, ny akamaroantsika dia bekoa ny fihetsem-po, manao izay tiantsika isika. Misy olona ve eto izay nandany taona maro teo amin'ny fiainana nanao izay tiatiany fotsiny foana? Misy ve? Eny ary. Misy olona betsaka atao voany ato izao tsy nanao izany tsara izany. Ngamba saintsika mivavaka ho antsika ry zareo. Ny antony mahatonga ny fiainantsika voakorotana dia satria isika miaina mifanaraka amin'izay heverintsika sy izay tiantsika sy izay tsapantsika. Zaho miantso azy hoe izay tiako, izay heveriko, izay tsapako nitory izany ateo, 2 herinandro lasa izay. Izany no firesaka ny fanahintsika, tsy firesaka Andriamanitra izany. Fa ny fanahinao izany, ny fanahinao tsy miresaka zavatra momba an'Andriamanitra izany. Mombanao foana andresahany, izay tiako, izay heveriko, izay tsapako dia avelantsika izay tontolo-panahy izay hitondra ny fiainantsika. Fa rehefa hazavain'ny fanamasina isika ka tonga amin'ny toetra ao anantsika Andriamanitra amin'ny fotoana andraisantsika ny Kristy dia teraka indray isika. Dia avy eo lasa misy zavatra hafa miasa eo amin'ny fiainantsika. Manana ny fanahin'Andriamanitra isika ao izay te ilaza amintsika izay ilaina. Dia izay ilaino antsika, tsy hoe izay tokony ataontsika fotsiny fa izay tadavino antsika dia izay tiany mba hananantsika. Izao no natoko 10:10. Mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana fa Jesosy nilaza hoe zaho avy. Isaoran'Andriamanitra avy izy, zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be, dia feno mandra-pitobana izany. Ka raha tsy mankafy ny fiainanao ianao dia tsy mahazo ny fahatsaran'Andriamanitra ho anao. Firy aminareo izao mba tena nankafy ny fiainany? Eny ary, amin'ireo zavatra tokony ataonao dia mila mianatra miatrika ny pression misy, mianatra miatrika ireo olana misy, mianatra ny tsy manaiky horesiny izany. Dia hoy ianao hoe Joyce tena tsy vitako mihitsy ny manome fihetsem-poko, andao resahany izany. Tsy misy zavatra vitanao anaty fihetsem-po izany. Efa voalazako teo ny fihetsem-po dia tena mivaova. Tonga izy rehefa tsy ilainao, lasa izy amin'ny fotoana mba ilavanao azy. Hitanareo afaka mahatsiaro fomba arivo mahery samihafa ianao mikasika ny zavatra iray ao anatin'indray volana. Ohatra maniny laza va ny fihetsem-po ny fahavalo voalohany mpindrehetra. Afaka mihoatra ny zavatra rehetra mihitsy, ny fahatsapahana, ny fihetsem-po, miazona antsika tsy hanao izay tokony ataontsika. Tiako raha ratsy dia tiako loatra makany am-piangonana dia tsy makany. Misy izao olona tsy tia miasa loatra dia tsy miasa izy. Misy izao ny olona tsy tia manadio ny trano loatra dia tsy manadio. Misy olona tsy tia mandoa vidin'ny faktura dia tsy mandoa izy. Dia avy eo izany rehetra izany lasa korotana eo amin'ny fiainantsika. Ahoana no mikasika izany fihetsem-po izany? Afaka manova ny fahatsapako ve a? Voalohany aloha dia afaka hovaina mihitsy ny fahatsapantsika, matetika ny fihetsem-po tonga tapaka. Afaka manao izay zavatra heverintsika isika. Afaka manao zavatra mikasika izay lazaintsika. Afaka manao zavatra mikasika izay ataontsika. Nahitsy izao zavatra mahafinaritra izao azy tena nampiata amin'ny fomba mahagaga izany. Afaka mahatsiaro diso tanteraka nefa mbola misafidy ny hanao ny tsara ihany. Mety toy ny mametaka olona dia afaka misafidy ny vavaka ho azy ireo tsika amin'izy ireo dia mandeha miresaka amin'ny zareo raha toka ny nofoko ny vao nahazo izay ilainy teo. Baiboly milaza ao amin'ny Kolosiana 4:7 fa mila vonoantsika ny nofo, tena ohatrany hoe maheritreritra izany, fa izany ny voalazany. Vonoy ny nofo, mahay mamono zavatra ve nareo azo mekanina fotsiny izy. Fa isaky ny manome ho an'ny nofontsika sika dia manome ny laza sika. Isaky ny manao tsia amin'ny nofontsika sika arena amin'Andriamanitra ka velantsika azo izay anjarana foana ny nofo. Inona izao no ataonao amin'ny zanakao? Toy amin'izay efa niverinao ianao. Tsy miova amin'izay hevitra izay a. Mila manao ohatran'izany mihitsy ianao amin'ny nofonao satria ny nofonao dia ohatran zazakely. Toy amin'izay efa noheverinao ianao. Avao izay alahelinao. Valida tezera ihany koa dia alailovo ny tenanao dia ataovy izay tianao dia tezera indray. Fihetsem-po izany tena miakatra dia midina, miakatra dia midina indray, miakatra dia midina. Efa leon'ny miaina ohatran'ny yo-yo. Ohatr'izany dia nanapa-kevitra fa nao fandaminana ny fiainako. Mila manao zavatra ho an'ny eritreritro satria ny eritreritro tena kiambana amin'ny fihetsem-poko dia izay koa ny ianareo.
afaka mihevitra ny tenanao ao tsara ianao, afaka mihevitra ny tenanao tsy ao koa ianao, afaka everinao fa ny fiainanao ny ratsy indrindra eto ambonin'ny tany, na koa ianao afaka mijery manodidina ka mahita fa tena voata ianao ary manisy ireo zavatra rehetra ataon'Andriamanitra anao dia tonga dia afaka mifaly sy feno fisaorana tanteraka tapoka ianao avy eo. Miankina amin'izay everinao zany. Tsy mbola ilaiko aloha zao no maka fotoana ivarotana boky aminao fa raha mbola tsy nivakinao ilay boky tany ny adiny eritreritra, mila vakinao zany. Amen. Afaka manamboatra ny eritreritra ao ianao, tsy voatery hevitra izay rehetra mianjero andohanao ianao. Raha zavatra tsy fanaraka amin'ny ten'Andriamanitra anao anatin'ny adonao dia ary hoany zany ka manomboa mihevitra zavatra izay hatsaranao. Sika rehetra mety sao tsara daholo, mety azona anao amin'ny 10 minitra eo zany raha mandeha mipetraka kely eny sika ka mihevitra ny zavatra rehetra izay tsy tiantsika mikasika ny fiainantsika, ny olona rehetra nandratratsika sy izay rehetra tsy nitondra tsara na haratrariny atsika. Firy aminareo no anaiky zao. Fa mety tsy afaka hanova izay fahatsapahantsika sika fa afaka manao zavatra mikasika izay heverintsika, afaka manao zavatra mikasika izay lazaina, afaka manao zavatra mikasika izay lazaintsika sika, afaka manao zavatra mikasika izay lazaintsika sika, afaka atao mihitsy ny mamantsika kely zany. Tena azo atao mihitsy ny manakombona ny vavanao. Satria zany te-hiteny zavatra ianao zany tsy midika fa tsy maintsy tenenao zany. Mahafaty sy ny mahavela samy an'ny lela tao dia izay rehetra manandrana zany dia inana ny vokatra zany, na zany fahafatesana na fiainana. Oabolana 2021 ka izany midika fa mihinana ny tenintsika sika. Arak'izany raha miteniteny foana sika zany, zavatra tsy mahomby, zavatra mampiemitra, atsikera, fitsarana, dia mihinana reny teny reny sika dia hitobaka ao anatsika daholo zany. Ka tsy ampifaly atsika na dia izany aza tsy miresaka mikasika zavatra tsara sika izay mampisaotra sy izay fankasitrahana izay nataon'Andriamanitra ao atsika dia ampifaly atsika zany. Ka afaka mihevitra ny tenanao ao na tsy ao tsara ianao, afaka miresaka ny tenanao ao na tsy ao tsara ianao. Mety tsy afaka manova izay fahatsapantsika sika fa isika afaka mamey izay ataontsika. Betsaka aminareo ny mihevitra fa afaka mamey ny tenanareo fa tsy marina zany satria raha kristiana tokoa ianao, Andriamanitra efa nanome anao ny vokatry ny fifehezan-teny. Dia lasa ohatran'ny ozatra kely manomboka mivelatra aminao zany fa raha hitanao fa tsy voafehinao ny tenanao, afaka fehezinao ny tenanao. Tsy tokony ho karazana bombonge no ahafahanao mamey ny tenanao e. Tsy tokony hoe taritavy dia tsy ampy amezanao ny tenanao. Amen. Manana ny fanan'Andriamanitra ao anatinao ianao sy ny vokatry ny fanahy ihany koa. Sika rehetra samy efa nanana izay nandratra-tsika daholo. Zavatra na olona izay nandratra ny tsirairay ato amin'ity trano ity. Ka na dia mbola tanora azy ianao zao no ato androany, mety tsy mbola tena tratran'izany fandratran'olona zany. Fa raha tokoa ianao efa niaina 30, 40, 50, 80 taona dia efa nandalo fotoana betsaka ny amin'ny hoe voadona sy nandalo tranga betsaka ny amela ny lasa mba ahafahana miaina ny fiainana izay tian'Andriamanitra iainanao. Rehefa voaratra sika, Satana manantena fa hijanona eo isika ary tsy handeha hihoatra izany intsony. Izany hoe hijanona eo tsika tsy hitsabo ny ratratsika, dia alahelo ny tenatsika, azo tsiny eo antsorintsika, hanome tsiny ny olona, alahelo, tezitra, dia hanana fiainana simba. Fa afaka avelanao any amin'ny lasa fihetsem-ponao. Rehefa voaratra sika dia ny fihetsem-pontsika no tena maratra. Ka raha manao safidy tsara sika ao anatin'izany fangirifiriny izany mba hahenazo zao, raha manao safidy tsara sika ao anatin'ny ratra antsika, tsy izy dia volany amin'ny elo izay afaka azona anao mba tsy azo fandresena. Tia hanana antoka fa ianao izay lazaiko. Raha manao safidy tsara ianao na mbola ao anatin'ny ratra aza, dia mila misafidy ny amela olana dia mbola tezitra aza. Manao safidy tsara ianao na dia mbola maratra aza. Tsy miaina arak'izay fahatsapanao ianao, ary fantatrao fa ny fihetsem-po dia sombony amin'ny fanahinao, fa tsy avelanao hanjaka aminao izy, tsy avelanao lasa Andriamanitra ao ny fihetsem-ponao, tsy miankohaka amin'ireny ianao. Manana azy ianao fa tsy avelanao ho azony ianao. Ary miresaka boky sika za zao avy nanotra boky izay antsony hoe miaina mihoatra ny fihetsem-ponao. Milazo nareo izay zavatra izay dia vakiana, dia ianarana, dia mivavaka, dia mianatra ny tenin'Andriamanitra, aza mandany andro mamela ny fihetsem-ponao ifehanao. Tsy voafehako zany, zany nge olona be fihetsem-po e.
tsy zany ianao zanak'Andriamanitra nateraka indray ianao feno fanahy masina manana ny vokatry ny fanahy ianao fa tsy voatery haina ohatr'izany ianao hitanao manana safidy foana isika firy aminareo no mahafantatra fa manana safidy sika nafantatrareo ve fa izay zo ny safidy zay manome atsika ny fito fitsaranga ny zo safidy mahatonga atsika rehetra ho mitovy ny anadahako izay efa tsisany velona ntsony maty tany Los Angeles eo amin'ny herintaona teo anatin'ny tranondrava za ndray eto mitory filaza-tsara maneran-tany manampy olona maneran-tany fa tsy afaka manampy azy tsy afaka manampy olona zay tsy manao safidy ny ho ampiana tena betsaka ny zavatra afaka ataontsika ho an'ny olona fa raha tsy manao zavatra ho an'ny tenany izy ireny dia tsy misy zavatra afaka ataonao koa mikasika izany nanana safidy nitovy tamiko ihany izy niara-lehibe tao anatin'ny tokantrano ratsy ihany zay zaza tena noararotina ratsy lavitra noho izy tsy tena noararotina loatra izy fa tsy nirarahiana sy nahazoatra ratsy tamin'ny fiainany fotsiny fa na zany aza tsy mba niady lalina izy na mba niezaka tsy mba niezaka tamin'ny fiainana izy na vela ny fihetsem-pony sy ny eritreriny ny fey azy sy nampiasa azy dia nalefa ny olona taty amiko ny etakeliny fa lazaiko anareo tena nahazo fanambarana mihitsy reo etakeliny zay no heveriko fa mba haneo amiko ny fiainany zay atonona valopo mavo salatsalany teo sady tsy feno akory aza ka eto zao afaka akariko ny fiainany kanefa ny fiainako amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatanterana sitrapony sy ny fiezana amin'izany sy ny fiatrehana ny olana milaza fa tsy anaiko io lasivatra amin'ny fiainako foana tsy maintsy mandresy tsy mba handany andro anandrana marina izay ataony olona tamiko na tamin'ny mbola kely aza tsy izany mihitsy ny ataoko fa lazaiko zavatra ianareo raha anao zavatra ho an'olo-kafa Andriamanitra dia anao zavatra ho anao koa izy ianareo ve raha anao zavatra ho an'olon'Andriamanitra dia anao zavatra ho anao koa izy manana safidy ianao fa mila resenao ny fisainany hoe lasibatra ianao tsy rary ny fiainana fa Andriamanitra tsy zany ianareo ve tsy rary ny fiainana ary tsy misy tokony ho tezeranao ny amin'izany fa tsy rary ny fotsiny zany fa Andriamanitra ny fahamarinana izy zany ndika fa maka ny zava-dratsy izy ary mamadika izany ho tsara fa raha mbola tsy manana ny toetra ny fatokiana aloha ianao dia ny faharetana fiaretana raha tsy mbola manamboatra ny sainao ianao aloha androso foana anindry ny inona anindry ny aonina dia tiako amboarinareo amin'izany ny sainareo androany raha tia ny fivoriana voalohany ho anao raha efa niaraka taminay ianao nanomboka omaly hariva dia androany ianao mahazo ny taozy fahatelo dia mandroso tsara amin'ny fomba fandraisanao fanapa-kevitra ianao mety maratra ny olona fa isaoran'Andriamanitra afaka sitranina isika afaka manao safidy tsara ianao na dia mbola maratra aza mila fitsipika fotsiny zany tao jerena ny Hebreo 12:1 fa ny famaizana rehetra dia tsy mba mahafaly misy olona afaka manao amenina fa tena enjana sy maratra zany fa rehefa afaka zany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana edanana ho an'izay nanaovana azy zany tsanona kely eo isika tsy isy fitsipika rehefa mameno tenanao ianao raha tsy manao zavatra iray ianao fa manapa-kevitra ny ianao zany ihany ianao ohatrany hoe manao ny tsy mety ianao nefa marina misafidiny tsara ianao tsy tonga aloha dia ho hita fa tsara zany fa ivery zay hitranga aoriana kely ao tsy maintsy mahazo valosoa ianao te hiresaka aminareo androany mikasika ny hoe Andriamanitra mpamaly soa izy Hebreo 1:15 milaza fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao asoana sitraka amin'Andriamanitra ary izay manatona azy tsy maintsy mino zavatra roa fa izy dia tsy hoe mpanome anao sitraka fotsiny ihany izy fa mpamaly soa izay rehetra mazoto mitady azy hainao ve hoe inona dika zany raha manao ny marina foana mihitsy ianao
tsy maintsy ho azonao ny valiny mifanaraka amin'izany. Ianareo ve fa zao angefa nanao ny mariny fa tsy nahazo izay valy marina zaho afriana nanaovanao izany eritaony zao nefa nanaovako izany. Tsy adiniko mihitsy le raha matona anatona indray ala atao reny fotoana tena tezitra izy nanao ny tanany teo amin'ny valany dia izy hoe avy ireny ny volako dia tsy azoko mihitsy izany. Izy hoe nanao izany zavatra nresahanao izany nandritra ny 2 herinandro dia tsy nisy zavatra ny vakory. Izany hoe saika tsy voatazoko ny mety eo anoloany. Za saika ianao hoe tena mampalahelo mihitsy ianao izany sakaiza tena tsy matakatra kely mihitsy ianao. Tiako ambara tsy verina amin'ny fiainanao 2 herinandro ianao fa mila ny atsasaky ny androm-piainanao. Afaka manome fotoana kelan'Andriamanitra sika farafaratsy ny fotoana mitovy amin'izay mentsika ny devoly. Amen. Zao tena ela loatra le izy. Tsy misy zavatra hafa tsara kokoa noho izany miezaka ao amin'Andriamanitra izany. Reto avy ny safidinao manome anareo safidy telo afaka makarainao. Afaka ataonao isan'ny lasa ny fahorianao. Afaka mandray fanapahakevitra koa ianao eto. Izaho dia tsy hainao ohatr'izany intsony mihitsy. Za tsy haina mampalahelo izany intsony, mahonena, feno fangorahantena, manome tsiny ny olona sibatra foana, hiaina any amin'ny lasako, hiaina ambany eloka sy fanamelotena foana, ho fehezin'ny fihetsem-poko, tezitra amin'ny olona rehetra, tsy mba hiaina ohatr'izany intsony tsy mba hiaina ohatr'izany intsony ka dia afaka mandray fanapahakevitra ianao eto amin'izao al'izao andeha hianatra izay ilaiko ianarana ary hampiaritra ny fitsipiky ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanampiana ary hiaina amin'ny fahafahana afaka manao izany fanapahakevitra izany ianao androany na ianao manapa-kevitra ny ianao izany aoriana kely dia mbola itoy mahoniana foana na raha misafidy ianao afaka ny angiry firy mandrakizay safidy telo ataovy izany lasa ny hirifiry zao na miandro kely koa dia mahonena ianao mandram-panaovanao izay tian'Andriamanitra ataonao na miaritra fahoriana mandrakizay fa ny zavatra mampalahelo dia firy ny isan'ny kristiana izay miazona ny fahoriana mandrakizay tonga ny an-danitra ihany ianao maka ny an-danitra tsy miankina amin'izay ezaka ataonao fa ianao zany tsy mba azo tsirony amin'izay fiainana eto tany ianao zany tsy mba hijoro vavolombelona amin'ny olo-kafa mihitsy hitanao tsy misy fijorona vavolombelona lehibe ohatr'izany fiovam-piainana izany mba fantatrareo ve zany tsy hisy toriteny lehibe tsy hisy afatra lehibe ho an'ny fianakavianao ho an'ny namanao ho azy ireo mihoatra no Andriamanitra manovanao ho lasa olo-kafa mihitsy tsy misy afatra lehibe vatiko zao mety efa natsiaro nanambady vehivavy 20 nandritra ny 5 taona lasa satria niovaova foana dia niova foana amen tsy mila mandeha mivoaka any izy dia azonareo tratra ny olo-kafa any mahita karazany hafa isan-kerinandro amen ajanoa ny fitenenana ny olo-kafa rehetra ny amin'ny fiainany sy ny fanoroana azy izay ataony miezaka miaina mendrika eo amin'ny fanatrehan'ny olona taovy izay tokony ataona dia tsy dia tianao azy izany zaho isika dia ho any amin'ny ray amin'ireo toerana tena tiako amin'ny baiboly Isaia 1:20 dia 7:9 dia ho ianao hoe tiako fotsiny raha mamazo fandresena azonao Joyce afaka mitena hoe ahoana tena mahafinaritra mihitsy nareo tsy nahazo izany tamin'ny fanindriana fotsiny fa niezaka ao an'izany niezaka nanindry inona nanindry anona nandaha tsy alan-daharana nameno ranomaso dobo filomanosana ny Isaia 1:20 manontolo dia tena tsara ho an'ny olona voadona sy voaratra resaka mikasika namana solona fenao atsika dia iloilo fifaliana ho an'ny solona fahalailovana fitafiana fiderana ho solona fanahy reratreraka fa tena tiako manokana dia nandiny fahafito sy fahavalo satria tena feno enatra loatra teo amin'ny fiainako noho izay zavatra nitranga tamiko tena noheveriko mihitsy fa efa tara loatra raha ny momba efa nangalarina ny fahazazako nangalarina ny tsy fananatsiniko tsy manatsiaro ny tiaviny izany azany hoe tsy nisy tikany mihitsy tamin'izany
zaho andriamanitra nanohitra Miezaka mihitsy fa nahita ny Isaia faraky ambinipolo andiny fafito sy fahavalo tao amin'ny baiboly dia nanome hafana tenany zany raha tokony hoenatra no azonareo hosoloana valosoa avoroeny zany midika valosoa fanonerana za miantso zany hoe indroany ho an'ny olonanao raha tokony ho tsiny sy fahafambaraka ny olonao dia hifaly amin'ireo anjarany ary ao amin'ny taniny zany tiako ny azy zany tsy rehefa maty dia makany an-danitra fotsiny tenao tsara mihitsy zany fa zay atao tany zao mihitsy amin'izao andro tsika zao Andriamanitra milaza azo avy roeny izy ny amin'izay heveriny avy roeny izay veriny dia fifaliana mandrakizay koa no ho azon'izy ireo zany hoe raha tsy mahafaly atsika zany dia tsy haiko tsony hoe inona fa nahoana ny andalany voalohany eo amin'ny andiny fahavalo fa izao Jehova tia rariny tsy misy zavatra tian'Andriamanitra ohatr'izany hoe manampy ny olona voaratra tsy ny rarahiana na olana na vela tafiana lavina notsoana tsy keraina olona voaratra fo izay mitodika aminy ka manao hoe Andriamanitra ireto karazana potika nyreto sisa tavela fa omeko anao izay rehetra sisa nanako raha iso dia ataovy izay afaka ataonao amiko tsy manana ninino menanao fa raha afaka manao zavatra ho ainao tia mino fa afaka manome namana hosolony lavena ianao mino fa afaka manome fifaliana hosolony alahelo tsy misy zavatra tian'Andriamanitra ohatr'izany olo zany ary tondra ny rariny sy manao zavatra eo amin'ny fiainany ho azy mamonjy azy manampy azy amin'ny alalany ho an'ireo izay amela azy ireo hitanakavavaka na hoe tena tsy mampino mihitsy zany hoe ampatsorana zany tena tsy fantatro mihitsy zay mba heverina izay ataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako marina tena tsy haiko akory izay fomba heverana azy hitanareo ny malaky dia milaza fa raha matoky ianareo ka mitondra ny fanaritra sy ny ampahafolo-karenanareo an-tranony dia Andriamanitra nokatra ny varavarany lanitra androtsaka fitahiana manana ambiampy ary amiko zany tena hoe Andriamanitra tsara amintsika tsy ho takatsika mihitsy zany na atsofoka ao an-tsaintsika ao azy tena tsara Andriamanitra fa mila manomboka mino ianao fa mpamalisoa izy ajanoa ny fiheveranareo zavatra rehetra heverinao dia manomboa mijery ny valisoan'Andriamanitra eo fiainanao manomboa mana tena fitahiana avoroeny tamin'ireo olanao taloha fiainana tsy apoziny tsy hoe tsy ampy tena mandritry ny androm-piainako fa miandrandra zavatra mahafinaritra hitrango amin'ny fiainako androany ahoana ny aminao Joela toko faharoa andiny fadimy amby roapolo milaza fa onerako anareo ireo taona laliny valala dia hihinana amin'ny fahafenona ianareo dia ho afa-posy idera ny anaran'i Jehova fa tsy homenatra mandrakizay ny oloko tena mino mihitsy ary rehefa mandalo ady sarotra nareo raha ilay ady sarotra fotsiny ihany ny fatoanao dia vao maika izany asarotra azy fa raha mifantoka amin'ilay valisoa izay ho avy aory Miezaka ataonao hiatrehana zany mba hainao ve ny dikany hoe miaritra mandresiny devoly mila olona manamboatra saina androany za dia andresiny devoly hihoatra azy marina mila amboarina ny sainao zao andresy mihoatra ny devoly